Alleloia, alleloia, dia raina ny tompo a miarabantsika rehetra sady manonona ny fahasoavan'ny tompo Jesosy ny fiadanany avy amin'ny raitsyto Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba, Israel. Ny anaran'i Jesosy Kristy no entsika manambaran'izany. Manohitra antsika ny amin'ny fampahafantarana ny amin'ny pratika ny vavaka izany. Anio ny tondratsika lohahevitra sy tondratsika fampahirezana ho voninahitran'Andriamanitra raitsytoa dia ilay pratika ny vavaka araka ny toko sy andininy ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5 andininy 17 verset clé fa haitsika rehetra izy io ny amin'ny hoe mivava ka aza mitsahatra. Izay zany no tadidalan'ny soratra masina izay no fampahirezan'ny avo indrindra ny amin'ny hoe mivavaka tsy mitsahatra. Fa par rapport amin'izay hoe mivavaka aza mitsahatra izay dia be da be isika no sahiran-tsaina ny amin'ny hoe ahoana no ahafahana manao pratika an'izany hoe mivavaka tsy mitsahatra izany. Ajanona ve ny asa aman-draharaha? Zay ve le hoe plein temps? Izay ve zany dia midika fa voamiratra io maso io dia tsy misahana ninonina intsony mihitsy fa mivavaka dia tsy mitsahatra. Oui, afaka atao izany. Fa raha hoe hoentina amin'izay hoe andeha hivavaka tsy hitsahatra, isika olombelona mandeha tany ety amin'ity tany ity mbola mitafy nofo mbola tsy vatana celestialy, mbola tsy nandalo transformation lesona hafa indray zay ary dimensiona efa ambony be. Dia raha hoy isika hoe andeha ho tereko ny vatako, ny saiko, ny tenako hivavaka tsy hetsika eo mihitsy tsy hitsahatra amin'izay hoe mivavaka tsy mitsahatra izay, dia sady tena miteny aminao fa miendrika famonotena izay par rapport amin'ny état de corpsika hoe en tant que hoe corps âme esprit mbola olombelona mandeha tany. Averiko indray famonotena suicide satria fampijalitena amin'ny toe-po manandevon'ny tena araky ny fikirizan'ny saina. Izay zavatra izay fa tsy fitarihan'ny fanamasina. Ahoana ary ny pratika an'ity Tesalonianina voalohany toko 5:17 ity hoe mivavaka aza mitsahatra ity. Oui, tena mampirisika antsika ny soratra masina ny amin'ny hoe mivavaka aza mitsahatra eo indrindra ary. Za zany androany dia tia mampahiry antsika sady mampahiry ny tenako ihany koa mizara aminao hoe rehefa mifoy io masonao io dia manomboka amin'ny vavaka aloha. Rehefa misahana amin'izay ianao asa aman-draharaha izay tsy maintsy sahanao en tant que père de famille, mère de famille. Ho an'ny mpianatra dia mandeha mianatra, manovo fahalalana, fahendrena sy ny sisa rehetrarehetra, misahana an'izay sahaniny avy ny tsiraray araky ny hoe mahakizy azy, mahazatovo ado azy, maha olon-dehibe azy, maray aman-dreny azy sy ny sisa rehetra. Dia ao indrindra no mila mifo any anaty ilay etaeta mifamatotra amin'ny inisiativa manambara sy miteny milaza ao anatin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny vavaka mantsy dia relation izy io. Izay hoe relation izay dia tsy hoe lien tsotra fotsiny ihany fa tena misy fifamatorana ary ao anatin'ilay fifamatorana dia misy fifandraisana miara-mitempy sy miara-misento any anatin'ny senti-po émotion, any anatin'ny aty fanahany. Dia izay fitohizana sy fifandraisana sy fifatorana izay no manome ny définition an'ny vavaka ao anatin'ny tontolo ara-panahy. Entiko amin'ny kisary ianao pratika soratra masina Jesosy Kristy no naneho an'izany tamin'ny mpianatra tamintsika ihany koa amin'ny alalan'ny soratra masina. Vakinao ny Jaona toko 1:20. Jesosy Kristy nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty, dia rehefa nivavaka izy dia hoy izy fantatro riray o riraika o fa
raha ianao a dia miaino ay mandrakariva ianao. Dia rehefa nivavaka izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe Lazara, ry Lazarosy, ly Lazarosy. Miaraka tamin'izay a dia nitsangana i Lazarosy a tao anaty fasana. Zany hoe ny tiana ampitaina amintsika dia ilay hoe Jesosy Kristy a tamin'ny vanim-potoana ny sentony sy ny etsehan'ny fihetsepo tao anatiny ny amin'ny hoe atsangana maty Lazarosy. Azadino fananana fihetsepo Jesosy Kristy. Jesosy nitomany eo amin'ny contexte Jona 1:20 eo fihetsepo satria natao ambany kely noho ny anjely izy a napakana ny toerantsika mihitsy mba ahafahantsika maka ohatra exemple ny amin'ny pratique fiainana expérience ao anatin'ny tontolo ara-panahy. Dia naseho an Jesosy Kristy mihitsy araka ny témoignage eto amin'ity Jona 2:20 ity expérience soratra masina ny zavatra nasongadin Jesosy Kristy teto a dia ilay lien fifandraisana fifamatorana izay le nambarako tao ambony kely tao, izay fifamatorana sy lien izay tao anatin'ny expérience miara-misento izay lay vavaka. Raha io fantatro fa raha ianao dia miaino mandrakariva ianao. Izany hoe isika rehetra ihany koa zany eto amin'ity hoe mivavaka aza mitsahatra ity Tesalonianina 1:5-7 dia mitondra atsika amin'izay expérience izay ny soratra masina ahafahantsika manana an'izay fisentona amin'ny ao an-danitra izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy lay lien fifamatorana fiaraha-mientana any anatin'ny tolon'ny émotion ny âme sy ny esprit. Izay a no manome ny définition an'ny vavaka. Ka raha miteny zany Tesalonianina 1:5-7 hoe mivavaka aza mitsahatra dia tsy lay mamono tena be mampijaly ny tena manandevo ny tena hoe ajanona daholo ny zavatra rehetrarehetra dia andeha hivavaka 24 heures sur 24 heures. Oui, any amin'ny bokin'ny Apocalypse zay le nambarako tany am-piandohana hoe efa dimensiona hafa izay satria fantatsika tsara ny contexte raha maka ilay endrim-pivavahana amin'ny fanahy soamarinana naseho andreo anjely tao an-danitra midera 24 heures sur 24 heures eo potry ny seza fiandrianan'Andriamanitra tsy to miaraka amin'ny loholona 420 sy ny zava-mananana 4 midera tsy ankijarina 24 heures sur 24 heures mivavaka tsy mitsahatra. Fa isika kosa en tant que hoe olombelona mitafinofo fa tarihin'ny fanahy izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra dia izay a no miprocure manambara n'ilay fisentona ary tsy mijanona amin'izay hoe miprocure izay fotsiny ihany procuration miprocure izay fotsiny ihany fa mampiaina n'le expérience mihitsy ilay fanahy manambara amintsika sy nitarika atsika izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra dia mifoha ao anatintsika miara misento arak'ilay nambarako tany amin'ny fanazavana tao aloha hoe lien mifamatotra miombona en unité zao sy ny ray dia iray ihany osy Jesosy Kristy. Dia tahaka an'izay ihany koa hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao iray ihany koa Jesosy Kristy tahaka ny mpianatra iray tamin'i Jesosy Kristy. Zany hoe zany rehetrarehetra izany dia exemple sady expérience zarainy Jesosy Kristy amintsika daholo tamin'ny alalan'ny soratra masina ary mino fa izay en esprit rehetra dia manana an'izay fahatsapana izay izay fisentona izay no zarainy ny soratra masina amintsika izany mba hatsapatsika an'ilay expérience hoe mifamatotra miombona miara misento mivavaka. Izay ilay définition ny vavaka izay feny amin'ny asa mandrarahantsika dia afaka miara misento amin'ny fanahy ianao matsiaro mametsovetso miara manonja ao anatin'ny tontolom-bavaka izy ao anatin'ilay lien ao anatin'ilay expérience miaina mihitsy ianao fa tsy manandevo tena
tsy mampijaly tena, tsy mampahory tena, fa ilay fisetoana no mahatonga anao anambara ao anatinao ao, mahatonga anao ilaza any anatin'ny tontolony amanao ny sainao, ny émotion-nao lalina tsy hita maso any, anao sy Andriamanitra irery sy any anatin'ny tontolony esprit anao any, satria misy fanahy fo ao anatinao mitady-dalana anao ho amin'izay fanambarana fiainam-bavaka izay. Izay ilay mivavaka tsy mitsahatra, mivavaka aza mitsahatra, midira amin'izay dimension izay, amin'izay expérience andrana izay hoe taritin'ny fanahy ianao a. De amin'ny zavatra rehetra izay ataonao dia mahatsiaro fientanana, fiombonam-po, fiaraha-misentro na dia ao anatin'ny endri-javatra isan-karazany ary ianao eny fa na dia fahoriana, asa mandrara, fifaliana, ninona contexte, circonstance iainanao ety amin'ity zao tontolo zao ity, sisahanao mivavaka tsy mitsahatra ianao satria ao lay lien fifamatorana ary misentro ao anatin'ny tontolon'ny fanahy ianao miaraka amin'ny fanahy grand F en tant que hoe fanahy petit F izay mitary-dalana anao sy mifoha ao anatinao mivavaka tsy mitsahatra. Amarana koa azy fivavahana Tesaloniana voalohany toko 5:7-10 no fizarantsika, fifampahirezantsika mivavaka aza mitsahatra. Dikan'izany dia amin'izay rehetra ataonao dia miara misento amin'ny fanahy ianao, miara misento amin'ny esprit. Andriamanitra dia fanahy, izay tarin'ny fanan'Andriamanitra, ny zanak'Andriamanitra ao anatin'ilay lien, ao anatin'ilay fifamatorana, fiombonana dia misento, miara misento amin'ny fanahy ianao, ninona zavatra sahanao, ninona contexte sy circonstance iainanao, na fifaliana, na fahoriana, na sy ny sisa be da be. Izay ilay hoe mivavaka ka aza mitsahatra. Tsy mandiso akory any amin'ny fivavahana hoe programme, sous programme izany, sous grille, araka ny fandaharam-potoana, ohatra hoe rehefa lahady dia andeha hivavaka ho any am-piangonana, andeha hivory rehefa sabata, sabotsy ho an'izay, sabatista dia rainan'ny tompo rehefa sy ny sisa be da be, fivorian'ny sampana lehilahy lehibe, vehivavy lehibe na hafa ihany koa. Fa ny tena ampitaina amintsika androany dia Tesaloniana voalohany toko 5:7-10 mivavaka aza mitsahatra, trandrao tena miadiva fity amin'Andriamanitra tsy toa mihitsy ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy hoe mba ento amin'izay andrana expérience, lien fifamatorana izay hoe miara misento amin'ny fanahy ianao tena angatao hitalao i amin'i Jesosy mihitsy izay andrana expérience izay. Mankasitraka amin'ny rarisoa tianao Jesosy.